raha efa anatin'ny fanomanana farany sy ny andrana rehetra amin'ny fandraisana ny fihaonana tampony fa 570 vondrona SADC izay tanterahana eto Madagasikara ny fitondram-panjakana mandray anjara mavitrika amin'ny fandraisana sy fihaonana tampony ihany koa ireo sehatra tsy miankina toy ny fiantohana ny tambazotra internet rehetra izay nanamafisana tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsony teo amin'ny orinasa-mpifandraisana tsy miankina IAS, ministeran'ny raharaham-bahiny ary ministeran'ny fampiroboroboana ny Aitao Rakajy Mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany tao amin'ny CCO Kianja Baremahamasina. Nateraka Otomavy Sinjara Randriantsoa. Efatrandro mialohan'ny andraisan'i Madagasikara ny fihaonana tampony SADC andiany fahadimy nambaran'ny ministra raharaham-bahiny fa efa anatin'ny fanomanana farany fitondram-panjakana ankehitriny ary efa anatin'ireo andrana amin'ny fandraisana ireo filoham-panjakana rehetra mpikamana anatin'ny SADC hiatrika ny fivoriana lehibe ity. Mizaika mandina ny 570 hatramin'ny 570 isa no andrasana mandritra n'ireo fivoriana lehibe tanterahana eny amin'ny CCI. Raha mandidina ny 100 hatramin'ny 100 isa kosa ho an'ireo hetsika famelabelaran-kevitra ho an'ny daholobe tanterahana eny amin'ny Amphi EGS Ankatso. Fa anisan'ireo mandray anjara mavitrika amin'ny fandraisana ity fihaonana tampony SADC andiany fahadimy ity ihany koa ny sehatra tsy miankina toy ny orinasa-mpifandraisana IAS izay antoka ny tambazotra internet eny amin'ireo toerana isan'ny fihaonan'ny SADC rehetra. Ny fifanarahana fiara-miasa izay ataontsika miaraka amin'ny IAS moa dia tena zava-dehibe satria IAS no iantoka ny fampitana zany ny lafin'ny mpitana koa ny lafin'ny ara-teknika indrindra amin'ny fikirakirana ny Aitao Rakajy Mirindra ao anatin'izany fivoriana izany. Fatatsika fa misy ireo fotoan-dehibe ao anatin'izany izay mila fitaovana matianina ary indrindra mila fampitana ny haino aman-jery isan-karazany izay mila ny connexion internet izany ary tsy ataontsika ambanin-javatra satria izany ihany koa no tena antoky ny fahombiazan'ny fihaonana tampony izay raisintsika eto Madagasikara. Ankasitrahana noho izany ny fiaramientana izay asehon'ny IAS ary tiako ihany koa no mampafantatra amintsika fa tsy mijanona amin'ny fampitaovana sy ny connexion internet ihany no ataon'ny IAS fa manolotra ihany koa izy ireny karazana fanomezana ho an'ireo mpizaika izay ao anatin'izany fifanarahana fiara-miasa izany. Ity sy ny fifanarahanam-piara-miasa amin'ny orinasa-mpifandraisana tsy miankina IAS ity ihany koa dia manamafiorina ny fifandraisan'ny fanjakana malagasy amin'ny sehatra tsy miankina ary dingana lehibe mankany amin'ny fanavozan'ny fantarina bebe kokoa ny tambazotra internet eto Madagasikara araka ny namafisy ny ministry ny fampiboana ny Aitao Rakajy Mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Tsy vitany hoe Madagasikara no andrayan'ny 45e sommet fa ny Andriamatoa Filoha Rajoelina dia lasa filohan'ny SADC mandritra ny iray taona manomboka amin'izao volana aogositra izao. Ka noho izany dia ilaina loatra ny fampisehoantsika ny fahavononana amin'ny resaka modernisation ka ireo thématique safiditsika zany hoe industrialisation, transformation agricole sy ny transition énergétique dia ny Aitao Rakajy Mirindra dia manohana an'izay rehetra atao amin'ny resaka progrès technique na resaka développement accélérateur tsy azo elana zany akoatran'le hoe fanampiany IAS zany amin'ny fournisseur d'accès internet sy ny resaka téléphonie mobile dia ny Aitao Rakajy Mirindra dia mivelatra amin'ny zavatra rehetra izay ataon'ny fanjakana malagasy ary atombokitsika amin'reto thématique rehetra zany hoe fampandrosoana ny industrie sy ny fambolena. Saivina fa toerana misy 10 eto andrenivohitra no andray ny lanonan'ny SADC rehetra manomboka ny 3 hatramin'ny 18 aogositra ho avy izao ny Kianja Baremahamasina, ny CCI Ivato, ny hôtel Kitana Dimy Ivato, ny amphithéâtre EGS Ankatso ary ny MSP eny Ivato.